Madame Ralalatina Volonirina Sarlina anisan'ny mpandrindra national ny taniko Madagasikara aty Andrefany Arivo. Misy hetsika tanterahany taniko Madagasikara tompoko manahoana mahakasikasika an'izay. Indrindra tompoko mahafinaritra dia mahafinaritra satria lina dia lina ny olona amin'izao akaiky ny fifidianana izao. Ny atoko taniko Madagasikara dia nanao asa sosialy fizarana kahie, stylo, tsaoka solaitra koa ho an'ny ankizy rehetra taty amin'ny commune Anjanavy ary misy commune efatra nanodidina an'izany ankizy maro ny afa-po faly koa ny ray aman-dreny manoloana an'ilay izy ary eto dia manentana antsika mba hifidy an Dr Jean-Louis Robinson laharana fahatelo amby telopolo ary eto koa dia manentana antsika rehetra fa tsy salasala mihitsy tsika satria fandy izay atoko taniko Madagasikara dia matoky tsy mahatsapa fa Dr Jean-Louis Robinson ihany no afaka ty fireneny ty koa eto izay atoko taniko Madagasikara dia miantso ny vahoaka rehetra tao amin'ny commune Anjanavy, commune ny Mahabo, commune ny manodidina eto izany ary izay atoko taniko Madagasikara dia miezaka manao asa sosialy mba ho fampandresena Dr Jean-Louis Robinson.